tonga soa eto mifandariny indray sika androany any amin'ny tapany faharoa dia mpitsara avy eto amin'ny tepeanosy no hitondra fanazavana mahakasika ny didim-pananana fa mialohan'izay aloha dia ny filoha lefitry ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Nosy no hitondra fanazavana mahakasika ny kadastra, ny titra, ny karatany izay samy pirofo ny fananan-tany na épreuve en matière de propriété immobilière. Dia faly miaraba ny mpanaraka ny fandarana zosilalana eto amin'ny televiziona malagasy indray amin'ity anio ity. Anisan'ny miteraka olana eo anivon'ny fiarahamonina malagasy ny ady tany. Ankehitriny dia tsapa tokoa fa mihamaratra ny ady tany eto Madagasikara ary mipaka hatraty amin'ny fitsarana izany famaron'ny ady tany izany satria dia tsapa fa ny ady tany ny anisan'ny raha betsaka indrindra tsarain'ny fitsarana ady madio eto Antananarivo sy eo anivon'ny faritany. Izany indrindra no mazava-dehibe ity loha hevitra ity satria ireo pirofo ny fananan-tany ireo dia ahafahan'ny fitsarana mitsara sy mamoaka didy mikasika ny ady tany. Inona avy ireo pirofo ny fananan-tany? Ny voalohany aloha dia ny kadastra, ny faharoa ny titra ary ny fahatelo farany dia ny karatany na ny certificat foncier. Inona moa izany atao hoe kadastra? Ny kadastra zany dia pirofon'ny fananan-tany anankiray izay azo tamin'ny alalan'ny fanoratana tany mitambabe na ny immatriculation collective. Izy io dia natao tamin'ny andron'ny fanjanahan-tany. Nisy tamin'izany fotoana izany ny fanoratana tany ho an'olon-tokana na ny immatriculation individuelle nefa somary lava izany sady nanano sarotra no lafo ka tsy takatry ny sarababem-bahoaka. Tamin'izany zany no nanomboka ny fanaovana ny kadastra na ny fanoratana tany hitambaram-be. Araka ny mahafanoratana tany hitambaram-be azy izay dia ny fanjakana mpanjanaka tamin'izany fotoana izany moa zany no manapaka fa ireto fahatra ireto na ity commune ity na fokontany ireto no anaovana ny kadastra na ny fanoratana tany hitambaram-be. Taty aoriana koa nefa dia nisy ny lalàna nahafahan'ny vondrom-bahoaka-paritra hangataka ny fanaovana kadastra. Rehefa miresaka kadastra dia tsy afaka misaraka amin'izany ny fitsaran-tany amin'ny tendrombohitra na ny tribunal terrier ambulant. Ny tribunal terrier ambulant na ny fitsaran-tany amin'ny tendrombohitra zany no manamafy ny zo fototra fananan-tany amin'ireo tany izay nanaovana kadastra amin'ny alalan'ny didim-pitsarana izay avoakany. Io fitsarana io ihany koa ny mitsara ireo disadisa na ny fanohanana na ny fitakin-joa izay mahakasika an'izany tany nanaovana kadastra izany. Izy io dia tena fitsarana tokoa fa fitsarana manokana mitsara ny tany izay nanaovana kadastra. Araka izany dia mamoaka didim-pitsarana izy izany manamafy ny zo fototra fananan-tany sy mitsara an'ireo fifanoherana na fanohanana rehetra mikasika ny kadastra. Raha madika kadastra ho titra, inona avy ny antota taratasy ilaina? Rehefa vita ny fitsarana ny tany nanaovana kadastra dia ny fitsaran'ny tany tendrombohitra ihany koa no manomana ny antota taratasy rehetra hamadihana ny kadastra lasa titra ary mandefa izany antota taratasy izany eo anivon'ny sampandraharahan'ny fananan-tany izay sampandraharaha anankiray mamadika ny kadastra ho lasa titra. Inona avy ny tokony ho hita ao anaty kadastra? Eo aloha zany ny mombamomba ny tany dia tsy maintsy tokony ho hita ao anatin'ny kadastra avokoa. Ny tompony izay misoratra amin'ny kadastra, ny laharan'ny tany, ny sokajy, ny toerana misy azy, ny refin'ny tany, ny laharan'ny rejistra na ny takelaka. Eo ihany koa ireo vezatra rehetra izay fandraika amin'ny tany io. Raisitsika ohatra ny prénotation ohatra dia tokony ho hita ao anatin'ny kadastra. Eo ihany koa ny servitude de passage na ny lalana izany rehetra izany dia tokony ho hita ao anatin'ny kadastra avokoa. Izay ny mahakasika ny kadastra. Manahoana kosa indray ny mahakasika ny titra? Ny titra dia fehezin'ny diditsy volana 80
1970 tamin'ny fatelon'ny volana oktobra 1990 mikasika ny fananan-tany. Ahoana ny fomba azahoana titra? Efa voalaza teo aloha mikasika ny kadastra izay azo avadika titra rehefa tonga didy raikitra ny didim-pitsarana izay navoakan'ny fitsarana amin'ny teti-vohatra. Marihena ihany anefa fa ny sampandrara fananan-tany no miandraikitra izany. Eo ihany koa ny sampandraran'ny fandrefesa-tany. Ny fomba azoana titra manarana ihany koa dia ny fividianana tany-panjakana vita titra. Satria tsara marihana moa izany fa ny fanjakana dia manana tany ihany koa izy ary misoratra sy vita titra aminy izany tany izany. Reny tany reny zany dia azo angatahana sy vidiana eny anivon'ny sampandrara miandraikitra an'izany. Eto izany ny fanjakana dia toy ny olon-tsotra manatany vita titra ka afaka mivarotra ny fananany. Izany moa dia voatondry ny 2020 amin'ny lalàna 7 tsipika 440 mikasika ny domaine privé de l'État. Eo ihany koa ny 2020 amin'ny ilay lalàna voalazantsika teo ihany. Izavy afaka mangataka na mividy tany-panjakana. Araka ny voalazan'ireo lalàna ireo dia afaka mangataka tany-panjakana, tany vita titra amin'ny fanjakana, ny miaramila, mpianatra vita fiofanana tamin'ny toerana mpiofanana ho mpamboly na mpiompy, eo ihany koa ny mpiasam-panjakana. Reny zany dia afaka mangataka tany-panjakana rehefa mahafeno ny fehipetra rehetra takin'izany. Mbola misy amin'ny endriny hafa ihany koa ny azahoana titra amin'ny tany iray. Eo zany ny fividianana ny tany vita titra. Rehefa vita titra ara-dalàna ny tany ka amidy, ny olona izay mividy izany tany izany dia afaka mangataka titra ho amin'ny anarany eo anivon'ny sampandrara mpanjakana miatity ny fananan-tany mahefa. Atao fanavahana dia soratana amin'ny mpividy zany ny titra azy izay misoratra amin'ny titra no tompon'ny tany. Eo ihany koa zany ny fomba azahoana titra amin'ny alalan'ny fandovana na succession. Eo ihany koa ny tolotra na donation amin'ny tany vita titra ary eo ihany koa ny fanaovana didy miafina tany vita titra. Reny zany dia ahafahana mahazo titra rehefa angatahana ny famondrana an'ireny tany ireny eo anivon'ny sampandraran'ny fananan-tany. Inona avy ireo zavatra rehetra tokony ho hita ao anatin'ny boky titra? Eo aloha zany ny anaran'ny tany, laharan'ny tany, ny toerana misy azy, ny refiny, ny mombamomba ny tompon'ny tany, ny droit sy ny charge mahakasika izany tany izany toy ny prénotation, ny hypothèque, ny servitude de passage sy ny zavatra hafa rehetra. Inona ny lanjan'ny titra sy ny kadastra? Eto anatrehan'ny fitsarana zany dia manandanjatsy tokoa ny titra sy ny kadastra ary samy anisan'ny pirofo manan-kery azo entina eto anatrehan'ny fitsarana. Araka ny voalazan'ny andininy fa 120 amin'ny hitsavolana 920 dia ny titra dia definitif ary inatakabla, izany hoe tsy azo ozongozonina raha antika tsotsotra amin'ny teny gasy. Ireo moa zany dia mahakasika an'ilay titra nosoratana tany ampiandohana. Izany hoe ilay titra voalohany indrindra zany no voalaza eto fa tsy azo ozongozonina. Ireo fa noratana tateo aoriana kosa na ny inscription ultérieure dia azo foanana. Izany hoe ny titra raha azo tamin'ny alalan'ny osoka na tamin'ny alalan'ny fisandohana dia azo foanana tsotr'izao. Ary didim-pitsarana moa zany no ahafahana manafoana izany titra izany. Izay ny mahakasika ny titra sy ny kadastra. Fa ny pirofo manaraka momba ny fananan-tany dia ny karatany na ny certificat foncier. Io moa zany dia fehezin'ny lalàna 9/4/30 tamin'ny 4/20 volana novambra mikasika ny propriété privée non titré. Inona avy ireo tany azo angatahana amin'ny alalan'ny karatany na ilay atao hoe certificat foncier? Ny tany rehetra eny ambanivohitra
na andreny vohatra izay tsy mihoatra ny 10 hektara. Ny tany tsy vita titra na tsy navitana kadasitra ary tsy vita titra amin'ny tany-panjakana na ihany koa tsy tany-panjakana na domaine public. Tany nisy fanajariana nandritra ny fotoana ela mihoatra ny 5 taona mifanaraka amin'ny fomba tany sy ny toetry ny tany. Reo zany le tenenina amin'ny teny frantsay hoe emprise personnelle collective réelle évidente et permanente selon les usages du moment et du lieu et selon la vocation du terrain. Eo ihany koa ny tany izay tsy tafiditra ao anatin'ny tany izay manana sata manokana. Ny bif na ny birao foton'ny fananan-tany no miandraikitra ny karatany. Ny birao foton'ny fananan-tany moa na bifa dia sampandraraha manokana na tsangana eo anivon'ny commune hanamafy ny zo fananan-tany ny olona iray izay mahafeno ireo fepetra izay nolazaina teo aloha ka izany dia amin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo ny karatany. Rehefa mangataka karatany dia apetraka eo anivon'ny birao foton'ny fananan-tany zany ny fangatana miaraka amin'ny fanamarinana ny fandoavana ny droit mifanaraka amin'izany satria tsara marihana fa ny fangatahana karatany zany dia tsy maimaipoana fa misy sarany aloha. Inona avy ny tokony ho hita ao anatin'ny fangatahana karatany? Lazaina ao anatin'izany fangatahana zany ny mombamomban'ny mpangataka ny laran'ny rosia nandoavana ny droit ny toerana misy ny tany ary ny saritany. Rehefa vita zany dia midiny ana toerana ny commission manokana voatondry ny lalàna mikasika an'izany ary rehefa feno fepetra dia miroso amin'ny fanaovana sy fanomezana ny karatany ny bifa raha tsy misy ny fanohanana. Raha toa ka misy ny fanohanana dia ahoana ny tohiny? Raha misy kosa ny fanohanana dia atao aloha ny raharaham-pihavanana sy ny fandaminana eo anivon'ny bifa ary raha tsy mahomby zany dia miroso amin'ny fanelanelanana eo anatrehan'ny filohan'ny filan-kevitra eo anivon'ny commune izay mamoaka fanapahan-kevitra mikasika an'izany. Ny bify no mandray ny fangatahana amadiana ny karatany ho lasa titra. Satria tsara marihana ihany koa zany fa ny certificat foncier dia azo avadika titra rehefa aty aoriana. Ka ny bifa zany no manomana ny antotan-taratasy rehetra mahakasika an'izany ary mandefa izany antotan-taratasy zany eo anivon'ny sampandrarahan'ny fananan-tany. Manao indray ny lanjan'ny karatany? Ny zo fananan-tany izay nankatoavina tamin'ny alalan'ny karatany zany dia manan-kery eo anatrehan'ny rehetra raha tsy misy ny pirofo manohitra izany. Inona avy ireo pirofo ahafahana manohitra ny zo fananan-tany izay azo tamin'ny alalan'ny karatany? Ireo pirofo eo dia voatondra ao amin'ny 2/2020 amin'ny décret 2007-1109. Raha ohatra zany voapirofon'ilay olona nanao fanohanana fa efa nisy olona nipetraka na nanajary teo amin'ny tany talohan'ny nametrana ny fangatahana karatany dia azo lavina ny fanomezana ny karatany na foanana. Raha misy ihany koa taratasy na pirofo ahafahana manamarina fa misy olona mananjo amin'ny tany izay angatahana dia azo hanoherana ny zoa fananan-tany amin'ny karatany izany. Inona avy ireo hita ao anaty karatany? Eo aloha ny laharan'ny karatany, ny mombamomba ny tany, ny toerana misy azy, ny habeany, ireo mamaritra azy, ny mombamomba ny tompon'ny tany, eo ihany koa ny saritany ary ireo zoa sy vezatra rehetra mahakasika ny tany. Ny tokony ho fantatra mahakasika ny karatany? Mahakasika ny karatany aloha dia araka ny voalazan'ny 9/7/30 amin'ny décret 7/7/9. Ny tsy fampiasana ny tany na zona karatany ao anatin'ny 10 taona zany dia mitarika fahaverizan-jo. Ka ny olona rehetra izay liana amin'ny tany na ny fanjakana dia afaka mangataka eo anatrehan'ny fitsarana mahefa ny famerezan-jo ny tompon'ny tany izay voasoratra ao anatin'ny karatany. Ny fitsarana naray ny fangatahana zany dia manao fanadihadiana eny fotony manamarina
ny fangatahana fanarinjo sy manamarina fa tsy hita ny tompon'ny tany ary tsy mikarakara tany ka mamoaka ny didy mahakasika an'izany ny fitsarana ary manendra solotena avy amin'ny sampandrarana fanana tany hitantana vonjimaiky ny tany mandritra ny roa taona raha tsy hita mihitsy zany ny tompon'ny tany mandritra izany fotoana izany dia averina amin'ny fanjakana ny tany. Ahoana ny tsara ho fantatra momba ny kadastra sy ny titra amin'ny prescription acquisitive. Mikasika izay prescription acquisitive izay dia raha misy tany vita titra na vita kadastra amin'ny olon-tokana na amin'ny vondron'olona na amin'ny orinasa ka tsy nohajaren'ny tompony ka misy olona na najary nandritra ny 20 taona tsy nisy fanohanana apabe maso ary hitan'ny olona manodidina rehetra dia afaka mangataka izany taona izany amin'ny alalan'ny prescription acquisitive. Entanina zany isika rehetra izay olona manana tany vita titra na kadastra io na karatany mba hikarakara an'ireny tanitsika ireny fa tsy avelantsika fotsiny amin'izao mba tsy averin'ny zoa ananantsika mikasika an'ireny tany ireny. Mikasika an'ireo olona izay notolorana tany tamin'ny alalan'ny donation na tolotra moa zany filazazy na didy miafina na ho an'ireo mpandova na ho an'izay olona ihany koa izay voavy ny vita tany vita titra dia entany izy ireo hikarakara ny famondrana ireny tany ireny ho amin'ny anarany eo anivon'ny sampandrarahany fanana tany ao anatin'ny fotoana aingana arak'izay azo atao satria ny fisoratan'ny anaranao ao anatin'ny titra na ny kadastra na ny certificat foncier ihany no hany pirofo azo antoka ahafahana manamarina ny zoanao amin'ireny tany ireny. Dia izay indray zany mikasika ny loha hevitrintsika androany isaorana manokana ny ministeran'ny fitsarana na ahafahana nanatotosa izao fandarana izao isaorana eto ihany koa ianareo avy ao amin'ny TVM na ahafahana nanatotosa izany dia manome fotoana anareo indray amin'ny manaraka. Misaotra tompoko. Tsara iray avy eto amin'ny TPI Anosy no hitondra fanazavana mahakasika ny didim-pananana na ny testament. Fa miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana zo sy lalàna. Inona ny atao hoe didim-pananana na testament? Ny antsoina hoe didim-pananana araka izany dia taratasy ara-dalàna azo foanana ary azo ovana amin'ny fotoana rehetra mandra-pahafatin'ilay olona nanao azy izay ataon'olona iray manana fahafahana ara-dalàna ka amin'ny alalan'izany izy no mandidy ny momba ny ampahany na manontolo ireo fananany amin'ny fotoana tsy maha-eo azy intsony. Tsara ny mahafantatra fa izany didim-panana izany dia fehezin'ny lalàna 17 tsipika 12 tamin'ny 4 Jolay 1770 momba ny fandovana ny didim-pananana ary ny fanolorana. Misy karazany roa ny fandovana eto Madagasikara. Ny fandovana tsy nisy didim-pananana na ilay antsointsika amin'ny teny vahiny hoe succession ab intestat na succession sans testament dia ny fandovana nisy didim-pananana na ilay antsointsika ihany koa hoe succession testamentaire amin'ny teny vahiny. Raha toa ka tsy namela didim-pananana izany ny olona anankiray rehefa maty izy dia ny lalàna no mametraka ny laharan'ireo olona mandova azy ka izany dia azontsika jerena ao amin'ny 19 ny lalàna voalazako teo. Raha toa kosa ka nametraka didim-pananana na testament ilay olona anankiray dia ny didim-pananana iny no miatra raha toa ka ara-dalàna izany didim-pananana izany araka ny fenikevitry ny masimandidy. Ny fenkevitry ny masimandidy dia fianitrara moraly izay efa nanomboka tany amin'ny andron'ny fahampanjaka.
tamin'ireny kabarinandrianam-ponymerina ary lasa lalàna ara-drazana mihitsy izy tafiditra tao anatin'ny lalàna an-tsoratra teto Imerina tamin'ny andron'ny mpanjakan'ny Sesy Rasoerina Ranavalona faharoa sy fahatelo ary mbola nampidirina ao amin'ny andin'ny fahaenina amby efapolo ny lalàna valo amby enimpolo tsipika aotra roa amby enimpolo voalazako teo. Ny tena hevitry fonosin'ny Masimandidy dia hoe ny olona anankiray dia Masimandidy amin'ny fananany rehetra, izany hoe malalaka izy amin'ny safidiny amin'ny izay tiany omena ny fananany rehetra rehefa rahatrizay ka tsy eo intsony izy, izany hoe rehefa tonga ny andro hafatesany. Raha alefa lavidavitra kokoa ny tiany izany fehin-kevitra izany holazaina dia hoe mana fahafahana malalaka ny olona iray tsy hampandova olona izay tokony handova azy, na ilay antsoina hoe faculté d'exhérédation amin'ny teny frantsay, ka izany no antony didim-pananana mba hahafahan'ny olona anankiray mandidy ny momban'ny fananany. Misy fepetra takin'ny lalàna ihany anefa io safidy malalaka ny tompon'ny fananana io. Araka ny voalazany andininy fa valo amby roapolo ny lalàna voalaza teo. Voalohany ny zavatra lazaina ao anatin'ny didim-pananana dia tokony mazava tsara ary azo tanterahana, izany hoe mila fantatra tsara ilay olona omena ilay fananana ary voafaritra mialoha ilay fananana omena. Faharoa, ny votoatin'izany didim-pananana izany dia tokony fanaraka amin'ny filaminam-bahoaka sy ny fitsipitondran-tena na ny fomba amam-panao malagasy na ilay atsotsika hoe ordre public et bonne mœurs amin'ny teny frantsay. Ohatra izany lalam-panorenana na fitsipitondran-tena malagasy dia miaro tanteraka ny fianakaviana na ilay atsotsika hoe famille légitime, izany hoe ireo vady aman-janaka ara-dalàna. Noho izany dia tsy azo atao ny manao didim-pananana iray ho amin'ny tombontsoan'ireo zaza ivelan'ny fanambadiana fotsiny ihany, izany hoe ireo atsotsika hoe enfant adultérin amin'ny teny frantsay ary tsy mampandova ireo zaza ao anatin'ny tokantrano ara-dalàna, izany hoe tsy azo atao ny manao didim-pananana ka omenan'ireo zaza ivelan'ny tokantrano fotsiny ihany ny fananana rehetra ary tsy mampandova ireo zaza ao anatin'ny tokantrano. Misy karazany telo ny didim-pananana voalazan'ny lalàna. Rehefa maty ny olona iray, vao afaka sokafana ny didim-pananana nataony. Ny didim-pananana soratanana na ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe testament holographe, izay misoratan'ilay mpanao didim-pananana, izany hoe soratanany nasiany daty ary nosoniaviny. Izy io dia azony tehirizina, azony apetraka amin'ny olon-tsotra ihany koa na apetraka any amin'ny notaire na ireo olona nomeny lalàna anato na atsotsika hoe officier public authentificateur amin'ny teny frantsay, izany hoe manome safidy malalaka ny lalàna amin'ny fitehirizana azy io, saingy tsara kokoa apetraka any amin'ny notaire na ny manam-pahefana mba ho azo antoka kokoa izany didim-pananana izany. Faharoa dia ny didim-pananana notoavina na ilay atsotsika hoe testament par acte public amin'ny teny frantsay, dia ilay notaire na manam-pahefana mpanatoa no manoratra azy, izany hoe makany mihitsy ilay olona tianao didim-pananana miaraka amin'ny vavolombelona roa izay mety fianakaviana na tsy izy io milaza izy fa hanao didim-pananana ary milaza izay didim-pananana ho ataony. Ka raketin'izy ireo anaty firaketana na rejistra manokana izany vakiana ny mpanao didim-pananana sy ireo vavolombelona izay manao sonia amin'ny farany. Ary fahatelo dia ny didim-pananana miafina na ilay atsotsika amin'ny teny mahazatra hoe didy miafina, antsoina ihany koa amin'ny teny vahiny hoe testament secret. Izy io dia tsy maintsy nosoniavin'ilay olona nanao didim-pananana, izany hoe afaka olon-kafa ny manoratra azy fa tsy maintsy vita sonian'ilay olona nanao didim-pananana izy io. Dia mandeha makany amin'ny notaire, tsy maintsy apetraka any amin'ny notaire izy io na apetraka ihany koa any amin'ny manam-pahefana anato ary tsy maintsy miaraka amin'ny vavolombelona anankiroa izay tsara kokoa raha fianakaviana araka ny takin'ny andininy fahatelo amby telopolo ny lalàna voalaza teo. Taratasy mihidy anaty valopy izy io no entina any amin'ny notaire na ny officier public authentificateur. Ary eo alohan'izy ireo no tombohina ary selena ilay valopy. Ary milaza izy fa didim-pananana miafina no ao anatiny. Efa vita ny sonia ary novakiana taminy talohan'ny nanaovana sonia. Rehefa izany dia ny notaire na ny officier public manoratra eo ivelan'ny valopy
ny acte de souscription. Manoratra izy fa voarainy tamin'ny fotoana sy toerana anankiray io valopy io izay mirakitra ny didimpananana miafina. Rehefa vita izany rehetra izany dia manome reçu ny notaire ary manao signature an'ilay acte de souscription ny mpanao didy miafina sy ireo vavolombelona ary ny notaire nandray izany. Raha officier public kosa no nandray azy dia raketina anaty registre fanamarinana ireo taratasy notoavina na ilay antsoina hoe registre d'authentification des actes izany fametrahana didimpananana miafina izany. Izavy ny olona afaka manao didimpananana. Ny olona rehetra salama saina tsara, manana fahafahana ara-dalàna araka ny lalàna sy ny fomban-drazana ka mandidy na manome ampahalalàna ireo fananany an-tsitrapo no afaka manao izany didimpananana izany. Izany hoe olona salama saina tsara, olona mahafantatra tsara ary manome ampahalalàna ireo fananany an-tsitrapo tsy misy teritery no afaka manao izany didimpananana izany. Ahoana ny fanokafana ny didimpananana? Rehefa tonga ny fahafatesan'ny olona anankiray ka raha toka namela didimpananana io olona io dia ireo olona nafantatra ny fisian'ilay didimpananana, izany hoe matetika izy io dia ireo vavolombelona miaraka taminy tany amin'ny notaire na ny officier public na ihany koa izay mety mahita ny didimpananana napetra ny tao an-trano fotsiny any no manantona na ilay notaire zany na ilay manam-pahefana mpanato nametrahana azy miaraka amin'ny sora-pahafatesany na ny acte de décès ary sokafana eo anatrehan'ilay notaire zany eo anatrehan'izy ireo ilay didimpananana vela ary vakina. Avy eo dia raketina anaty fitanana an-tsoratra izany mba ahafahan'izy ireo manao ny acte de notoriété na ny fanamarinana mahampandova. Raha toa kosa ka tsy napetraka tamin'ny notaire na ny officier public izany didimpananana izany dia ny olona izay nahita io didimpananana io no manantona ny filohan'ny fitsarana ady madio mahefa. Ny fitsarana dia ao amin'ilay toerana farany nipetrahan'ilay nanao didimpananana. Eo anatrehan'ireo mpandova sy ireo voakasika rehetra ary atrehan'ny lehibe ny prakitra rà izay manao fitanana an-tsoratra no sokafana ilay didimpananana, izany hoe raketina ao anatin'izay fa nentina teo amin'izy ireo ny didimpananana no sokafana teo ary lazalazaina no mombalay didimpananana sy ny voalazany izany didimpananana izany. Ka eo ny fitsarana no manendry notaire na officier public ametrahana ilay didimpananana. Inona ny mahasamihafa ny didimpananana sy ny varahavatra? Misy mahasamihafa azy izy ireo araka ny voalazan'ny 150 hatramin'ny 550 ny lalàna. Ny farahafatra dia ilay hafatra farany ataon'ny olona izay efa mahafantatra fa mba vahoan'ny fahafatesana izy ka mametraka ny fomba izaran'ireo fananany rehetra amin'ireo zanany, izany hoe ireo zanany ara-dalàna na ireo zaza natsangany, atsotsika ihany koa hoe enfant adopté amin'ny teny vahiny. Amin'io farahafatra io dia milaza zany izy izay fomba izaran'ireo fananany ireo sy ny fombafomba atao amin'ny fandevenana azy, izany hoe tsy azo ny atao ny tsy mampandova olona amin'ny farahafatra iny fa ny fomba izarany fotsiny ireo fananany amin'ireo zanany no ataony sy ny fombafomba amin'ny andevenana azy. Rehefa tonga zany ilay fotoana io dia miantso malaky ny sefokotany na ireo olombe eo an-tanàna na ny solon-tena ny fivondronana izay akaiky azy indrindra ary izany dia atao anatrehan'ny vavolombelona efatra ka ny anankiroa amin'ireo dia tsy maintsy fianakaviana. Ary ireo olona ireo no makany amin'ny notaire na manam-pahefana mpanato mba handrakitra izany rehetra izany an-tsoratra. Misaotra ny Ministeran'ny Fitsarana sy ny Televiziona Malagasy nahafahanay teto anivon'ny fitsarana maratonga voalohany Antananarivo nanao izao fandarana izao izay natokana manokana momba ny didimpananana. Dia mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny mpanaraka fandarana rehetra.